Iverenantsika kosa ny vaovao mahakasika ny fivoriana izay tanterahana any Dar-Es-Salaam dia manana ny ambarany mora mato Brigitte Rasamoelina filohan'ny antoko Ampela Manao Politika. Fanapahan-kevitra matotra ary miandry fepetra izay tsy maintsy atao ahafahana amin'ny mivoaka amin'ny krizy izany araka ny heviny. Fanapahan-kevitra matotra ary miandry fepetra tsy maintsy atao ahafahana mivoaka amin'ny krizy. Io no fanapahan-kevitra andrasan'ny Ampela Manao Politika amin'ny fivoriana izay tanterahan'ny troikan'ny Sadeka ny Dar-Es-Salaam araka nambaran-dramatoa Brigitte Rasamoelina. Dia ny andrasanay antoko Ampela Manao Politika amin'ny Sadeka efa nandray an-tanana izy dia raiso hatramin'ny farany tsy fantatra hoe amin'ny fomba ahoana fa zay zany dia miteny hoe apetrapetra ao daholo izay fepetra rehetra tokony tsy ampirotana be amin'ny firenena efa nandray ry zareo dia tohizo fa zany akory tsy manakana koa hoe tsy afaka manao ny firenena malagasy ny FFKM zany zao efa nitonona koa hoe anao izay niembotra moa fantenena fa mbola itoy fa rehefa nandray izy dia raiso antsika malagasy koa efa niaraka aloha hatreto ary araka ny teny rehetrarehetra sy zay dia resy lahatra hoe tsy afaka iolon'olona rery dia aloha tohizina hatramin'ny farany ary mba ho matotra amin'izay no fepetra ho lazainy fa indrindrindrindra fepetra tsy maintsy atao irahany rehetra manaiky mba hivoahana amin'izao krizy zao. Anisany aminay ondramatoa Brigitte Rasamoelina hevitra ihany koa ny momba ny lahatenin'ny filohan-tetezamita nandritra ny lanonana teny Avoloha farany teo sy ny fihetsony Sadeka azy any Tanzania. Izay antoko Ampela Manao Politika manokana dia niandry zavatra maro izay tsy voalaza tao moa ilay izy fa angamba iveriny hoe tsy mbola fotoana hitenenana azy fa raha izay raha mieritreritra hoe taona ny fifidianana ny taona 2024 zavatra nandrasanay dia ny fikarakarana matotra an'izany fifidianana izany fanomezana toky amin'ny vahoaka efa miroso amin'izany fifidianana izany fikarakarana fifidianana zavatra tena songadina tao moa izany nitsapanay dia mbola fanaovana projet lavitrezaka ny fotodrafitrasa rehetra izay eritreretinay fa tokony ho filoha voafidy amin'izay no manao an'izany. Raha misy ny fanomanana mandeha ila tsy miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fifidianana andray anjara ve ny AMP. Tsy dia tsara ny firenena mialo amin'ny concertation tsy dia tsara zany ny olon'olona irery raha miteninao raha hoe tonga dia irosy amin'ny unilatéralisme hoe andeha rery ny malagasy zay dia miteny hoe za tsy tonga dia amaly an'izay hoe zao no ataona zao fa za dia mbola miteny foana hoe andao tsy atao an'izay aloha tokony asina procédure mbola izy zany ny processus iverenantsika iarahana amin'ny be sy ny maro fa raha tonga dia anapaka gamba bodingerina satria mataonany maro tsika nefa niaraka tamin'ny tany ivelany io no masomasona hatramin'izay azahoana ny reconnaissance internationale dia rehefa faraparany ve ho tonga le fotoana dia hoe anao bodingerina irery mieritreritra hoe mety eritreritra ihany zany fa tsy midika hoe tonga dia izay no atao. Arak'izany dia manohana ny tokony arahana ny vondrona iraisam-pirenena ny fanomanana ny fifidianana ny antoko AMP tarihan-dramatoa Brigitte Rasamoelina.